rehefa nisokatra ny fanadihadiana mikasika ilay tovovavy Itafaty tao amin'ny tranony mpifanila vodirindrina aminy tao amin'ny vakiparitra voalohany Amboimandamina dia voantsona tao fanadihadiana tato amin'ny bureau police pirenena eto Mangarivitra ilay tovolahy sakaizany toy izany koa ireo mpivady izay nahitana ny nofo mangatsiaka ny Felicia Jaozandry tao amin'ny trano fonenan'izy ireo izy reto izay ayaina ho navandoza tao anatin'ny fampitorana nafana nampita fa nisy ny olona nandehanan'ny ilay lehilahy tokotrano nanamarina fa nitondra finday telina miloko manga izy hoe mitady mpivarotra amin'izay telefônina zay dia mbola misy olona hafa koa zay fandehanany mbola nanamarina zany tonga teto koa izy tamin'izay fotoana zay ndray izy sy mivady no teo hoe nasitseo any teo koa io finday io finday zay nasitseo any tary amin'ilay fanamboatra finday le fanamboatra finday eo hoe mitady mpividy iny finday iny ireo zany ny zavatra efa hita tao anatin'ny fampitorana zay zany na tsy zany mbola mitohy ny fampitorana nefa ny fitazomana moa misy fetrany ihany dia zay no mahatonga azy fampitorana zavaran'andro no aty amin'ny police judiciaire fa mbola isy ny fampitorana lalindalina kokoa any amin'ny fampanaovana any amin'ny fitsarana ka dia zay zany no toyan'ny fanadihadiana zay natao. Miantso fitoniana ny police pirenena amina tranga toy izao mba tsy isiany savorivory amina toerana hitrangan'ny loza. Ny zavatra tsara ampitaina fotsiny amin'ny vahoaka ny fitoniana trano amina toejavatra trano reny no ny mpitandro filaminana koa efa teo an-toerana tamin'ireny manoloana n'le hoe mety hoe misy tsy liam-baovao na misy vaovao tonga dia mielo dia tonga dia misy riske na ataoko hoe ehefetsika tsy voafehy ao anatin'izay fa tokony isy ihany aloha ny fiandrasana izay fampitorana atao amin'ny mpanao fampitorana zany amantarana azy satria zay no zavatra nisy teny mahatonga an'le hoe tia mbadia tonga dia nalana. Hitoetrano ny fanadihadiana atao momba ity raharaha nahafatesana tovovavy 20 taona ity izy mivady reto kosa dia natolotra ny fampanoavana androany 17 Desambra 2024.